Anio alahady 20 ny volana Jona. Alahady farany amin'ity volana ity izay andiniantsika aloha hevitra hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Alahady natokana hitondranam-bavaka ny aumônerie nasionaly FJKM. Andeha ary havana hisaotra sy hideran'Andriamanitra isika ka hiaraka hiombona amin'ny mpanao salamo dia ny salamo 100 izany. Dia raha antsika mamaky ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: miobio an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandriny, midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany anarany, fa tsara Jehovah mandrakizay ny famindrampony ary miatra amin'ny taranaka fara mandimbo ny fahamarinany. Amen. Uaiku tantaraina nia suavana mifamatrataminaina ni fitiavana ni vahoaka sesena Ivavaka sika ry havana. Misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitra rainay io noho ny fitiavanao anay. Misaotra anao izahay satria Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra be famindram-po ianao, ary indrindra Andriamanitra mandrotsaka ny fahasoavanao aminay isan'andro. Amin'ity fotoana ity izahay dia midera anao noho ny fahagagana rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Midera anao izahay satria ianao mihitsy no mitaona anay androany, ankatoanao, mitaona anay androany, andin-tena manoloana ny fitiavanao anay. Jesosy, indreto izahay manantona anao ho anao rery ny voninahitra. Hatreo feno Jesosy ny fanompom-pivavahana izay ho tanterahana eto mba ho masina ankasitrahanao. Fa amin'ny anaranao Jesosy ny vavahanay toy izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo ry havana.
tonga eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika ry havana, dia angatantsika ny tompon'anjara hanatanteraka ny anjara fanompony. Ny sampana sekoly alahady dia faly miarahaba antsika rehetra ary manolotra tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana ny ankizy sy ny tanora izao. Andeha mitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra ary ny sampana sekoly alahady. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao izay fa mbola nomenao indray izao fotoana izao. Fotoana manokana ahafahanay mizara ny teninao ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ankehitriny ary Tompo, amin'ny alalan'izany teninao izany, dia mampianara anay mba hifidy ny sakaiza tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zoky ny ankizy sy ny tanora no anaovana izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika afatra amin'ity anio ity dia ao amin'ny ohabolana 7:12. Ohabolana 7:12, andininy 7:12. Ohabolana 7:12, andininy 7:12. Rehefa hitantsika dia andeha hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra, sady miseho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Averintsika indray mandeha. Izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra, sady miseho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Tantara kely anankiray no angalantsika lesona mifanaraka amin'izany soratra masina izany. Lohatenin'ny tantara kely dia hoe ilay sakaiza tsara. Nisy tovolahy anankiray manana namana anankitelo. Ny voalohany dia namana voalohany dia tena tiany tokoa ary mifandray amin'ny matetika, miaraka amin'ny matetika. Ny namana faharoa, ny sakaiza faharoa dia eo ihany ny fitiavany azy. Indraindray ihany vao mba hatsony. Ary ilay namana fahatelo kosa dia tena tsy nasiany lanjany loatra. Zara raha mba miantso azy izy, dia rehefa tsy eo ilay namany anankiroa voalohany, na tsy afaka, izay izy vao mba miantso azy. Indray andro dia voantso tany amin'ny fitsarana izy fa nisy raharaha na voasaringotra azy. Noho izany dia mitady namana izy mba hiaraka aminy hiatrika izany fitsarana izany. Niantso ilay namany voalohany izy, dia hoy ilay namany io, tena miala tsiny ry se fa tsy afaka ho any aho, fa mitedava namana hafa hiaraka amin'se any, fa iantohako avokoa izay fandaniana rehetra, izay vola lany rehetra any dia ho iantohako avokoa. Dia nalahelo izy. Niantso ilay namany faharoa indray izy, ka hoy indray ity namany, tena miala tsiny aho ry se, fa tsy afaka hanotrina ny se any aho. Ateriko hatreo amin'ny fitsarana se, dia avy eo aho tsy maintsy miverina, fa misy zavatra tsy maintsy ataoko. Dia kivy sy nalahelo ihany koa izy. Very hevitra izy ka teo vao nahatsiaro ilay namany fahatelo, ary nitaraina taminy hoe, miangavy aho ry se, ndeha mba hiaraka amiko hanotrina ahy any amin'ny fitsarana. Hoy ilay namany, tena ampifaliana sy ampitiavana no anampiko sy arahako amin'se amin'izany zavatra mahazo an'se izany. Teo foana anie aho dia ny andro izay mba hiantsony se ahy, kanefa dia toa adiny se mihitsy ny fisiako. Afaka misolo vavany se koa anie aho nianatra izany aho nandritra izay fotoana ela be tsy niaonantsika izay, ary dia gaga sy menatra izy. Raha
ampitahina amin'ny fiainantsika izao izany ry havana, izany tantara izany, dia toy ireto karazany reto ireo namana, ireo sakaiza, ireo no heverina sakaiza. Ilay namana voalohany dia ny vola. Ny vola dia afaka hividanana zavatra maro, kanefa dia hatreto an-tany ihany. Fa rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra, tsy afaka hanavitra anao velively izany. Ilay namana faharoa dia azo hoarintsika amin'ny olombelona. Ny olombelona rehefa tonga ny fahafatesanao, dia hatreo amin'ny fasana ihany no hanateran'ny olona anao dia miverina izy. Tsy afaka niatrika hiaraka aminao eo anolohan'ny fitsaran'ny lanitra ny olona hafa. Ilay namana fahatelo kosa dia tsy iza fa i Jesosy Kristy, izay matetika toa adin'ny olona maro ny fisiany ary tsy matoky ny fahefana. Izy ilay miandry anao mandrakariva iantso sy hitady anao, hitady azy, ary hiverina aminy ho an'ireo izay miantso ahy, izay hiverina aminy ho an'izay nanalavitra azy, na ireo mbola lavitra azy ihany koa. Izy irery ihany no afaka hamonjy anao, sy afaka misolo vavanao eo anolohan'ny fitsarana, ary manana fahefana hamela heloka. Koa manomboka an'io rankizy ry havana ao amin'ny Tompo, dia aza miantehatra amin'ny vola, aza manantena ny olombelona izay mety mivadibadika, fa raisy Jesosy, miverena aminy, fa Jesosy irery ihany no Tompo sy mpamonjy antsika. Afaka mamonjy antsika izy, ary tena azo ianterana tokoa amin'izay aleha sy ataontsika rehetra. Ry ankizy tanora, mahaiza ny fidin'ny sakaiza tsara dia i Jesosy Kristy. Ndeha averintsika ilay soratra masina teo ao amin'ny ohabolana 7:17. Izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra, sady miseho ho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mialohan'ny hitsanganan'ireo izay hivavaka sy hamaka ny ten'Andriamanitra ry havana dia andeha ho iraintsika ny hira 119 ny 1 sy 2. Tantara voalohany toko 420, 9:20 ka hatramin'ny 4:30. Marka toko 2:20, 9:20 ka hatramin'ny 4:30. Kolosianina toko voalohany 9:40 ka hatramin'ny 20.
Ireo indray ry havana no andalatsoratra masina zara mofinainao antsika amin'ity anio ity. Mialohan'ny amakina ny teny nefa dia mbola hiara vapaka sika angataka amin'ny fitarian'ny fanahy masina. Tompo, Andriamanitra ianao. Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Tonga amin'ny fotoana izay mamina indrindra tao anatin'izao fanompoana masina izao izahay dia ny fankalazana ny teninao. Manokatra ny fonao ary izahay, fonay ary izahay handray ny fitiavanao. Mampifantoka ny sainay izahay atakatra ny fahamarinanao. Aoka ho voaranay Andriamanitra ny teninao. Teny velona izay nentinao nahary izao tontolo izao. Aoka ny fanahinao masina ampitenin'ny mpanompominao izay ifandimby hamaky sy hitory ny teninao. Aoka ho voaray ny fiangonana ny eny ny sitraponao izay tianao ivelomanay indray. Aoka namaforona ny finoanay izany fandrenesana ny teninao izany. Hiditra ao am-ponay tokoa anie izany teninao izany ka hanovanay ary ahatonga anay hiaina mifanaraka amin'izay tianao ambara. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tantara voalohany toko 440, andiny 720 ka hatramin'ny 430. Ry firenena, manomeza ny Jehova. Eny manomeza voninahitra tsy hery an Jehova. Manomeza voninahitra ny anarany. Mitondra fanatitra ka mankanesa eo anatrehany. Miankofa eo amin'ny Jehova amin'ny fiaingoana masina. Mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Izao rehetra izao voaorona ka tsy hetsika. Aoka ho faly ny lanitra ary ho ravoravo ny tany. Ary aoka ho lazaina any amin'ny firenena hoe Jehova no mpanjaka. Aoka irondrona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy. Aoka ho faly ny sasy izay rehetra ao aminy. Dia ioby eo anatrehany Jehova amin'izay ny azo anala. Fa aby tsara ny tany izy. Miderany Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Ary manaova hoe vonjeo izay ry Andriamanitra ny famonjenanay eo, ary angony izahay ka vonjeo, tsy ho azon'ny jentilisa. Mba isaoranay ny anaranao masina, ka ho rerenay ny fiderananao. Isaorana ane Jehova, Andriamanitra ny Israely, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ary ny olona rehetra nanao hoe Amen sady nideran'i Jehova. Dia nanantona an Jesosy ny mpanoratan-dalàna anankiray, izay efa nareny ny adiny hevitra tamin'ny Sadoseo, ka nahalala fa namaly azy tsara izy. Dia nanontany azy hoe ny didy manao ahoana no voalohany amin'izy rehetra. Ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: mianora Israely, Jehova Andriamanitra dia Jehova iray ihany. Koa tiavan'i Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary hoy ilay mpanoratan-dalàna taminy: marina izany tompoko, tsara ny ilazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ary ny tia azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary no tia ny namana tahaka ny tena, dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tampahindreny izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary tsy nisy sananontany azy intsony. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lahy matota alohan'izao zavatra rehetra izao. Fa tao aminy nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra, sady tao aminy ny haharetany zavatra rehetra. Ary izy no lohan'ny tena, dia ny fiangonana. Izy ny voalohany, dia lamatota amin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy.
fa sitraky ny ray ao aminy ny toeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavana ny zavatra rehetra aminy. Ka dia nirahany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy izao ny fampihavanana izany, na ny etỳ ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Amen. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny telinao ny fahamarinana. Amen. Manasa anareo ary havana hitsangana andeha ho iraintsika ny rehefa voalahatra dia ho toriana amintsika ny tenin'Andriamanitra. Dia mbola ho ampitombona aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny Marka 2:12, ny 9:20 hatramin'ny 9:430 no hakana hafatra ho antsika anio. Dia raha sitrakareo ry havana dia ataovy eo ambany masontsika izany mba ahafahantsika manaraka tsara ny tiany soratra masina ambara amintsika. Marka 2:12, 9:20 hatramin'ny 9:430. Ny hafatra voalohany no sotomintsika ao anatin'izany dia izao: ny olona manaiky ny fahefan'i Jesosy dia mankatoa azy. Ny olona manaiky ny fahefan'i Jesosy dia mankatoa azy. Andeny rahantsika mamaky ny 9:20 hatramin'ny 9:130 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia nanantona an' Jesosy mpanorandalàna anankiray izay efa nahare ny adiany hevitra tamin'ny Sadoseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy. Dia nanontany azy hoe: didy manao ahoana moa ny voalohany amin'izy rehetra? Ary Jesosy namaly hoe: ny voalohany dia izao, mihainoa ry Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Goadiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny ainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Amen.
Rehefa miresaka tsika ry havana hoe filazantsara ny marika. Rehefa miresaka tsika hoe filazantsara marika dia tsarovy mandrakariva fa filazantsara ny olona maika lava. Filazantsara ny olona maika lava izany hoe filazantsara araka ny marika izany. Dia izao anefa ny mahagaga, io marika io dia tsy dia be resaka izy rehefa manoratra, fa izay votoazy ny tiany ho resahana ny tonga dia lazainy dia tapitra iny avy eo. Dia izao anefa raha jerentsika izao Matio 2:4-7 hatramin'ny 9:1-10. Hitanareo zao eo amin'ilay soramandry, ilay vakitsika teo iny dia misy ohatrin'ny tsipika miara-mizotra kely eo, hitanareo ve? Eo amban'ilay soramandry dia misy an'izao hoe Matio 2:4. Diso kely aho. Eo amin'ny misy hoe Matio 2:4 7 hatramin'ny 9:7. Hitanareo hoe zany? Io entina ilazany hoe io tantara io zany miverina ihany koa ao amin'ny Matio 2:4 7 hatramin'ny 9:7. Dia zao anefa io tantara io rehefa miverina ao amin'io Matio 2:4 7 hatramin'ny 9:7 io dia tsy miresaka an'le hoe mihaino ry Israely izy. Hitanareo rehefa namaly Jesosy dia hoe ny voalohany dia zao mihaino ry Israely, fa tonga dia atombony any amin'le hoe Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah Andriamanitra tiavana, Jehovah Andriamanitra ao ny tonga dia any ny resahany anazy. Dia fa maninona nefa marika ilay atao hoe olona maika lava no niresaka ny hoe mihainoa ry Israely. Zany hoe zava-dehibe zany io matoa miteneniny sy ny soratany tao hoe mihainoa ry Israely. Mamelà nareo ry havana tsy hiteny gasy kely fa Shema Israel nandika amin'ny baiboly Hebreo an'izany hoe mihaino ry Israely. Shema Israel. Andeha ro jerentsika ny hevitra zany hoe mihaino araka amin'ny baiboly zany. Inona ny tiany baiboly ambara rehefa miresaka zany hoe mihaino zany? Ny mihaino resahany eto dia mihaino miteraka fankatoavana, mihaino mankatoa. Tsy mitovy amin'ny mandre io. Rehefa miresaka manko hoe mandre dia misy fotoana ny zavatra renesitsika mety ho adino, misy fotoana ny zavatra renesitsika miditra amin'ny sofina vy dia mivoaka amin'ny sofina vanana. Fa ilay mihaino resahany eto rehefa miteny hoe mihaino dia miasa ny saina ao anatin'izany hoe mihaino izany, ary zavatra henoina dia tadidiny saina, tadidin'ny saina ary tehirizina tsara ao am-po, ka iny avy eo no manosika antsika hanao zavatra anankiray, ilay hoe fankatoavana. Rehefa miresaka zany tsika hoe mihaino manomboka izao dia mihaino miteraka fankatoavana no resahana eto. Dia izao ilay izy ry havana. Tamin'ny andron'i Jesosy dia nisy boaty kely izay. Matetika mitondra fivavahana ny tena mitondra an'io boaty kely io, filakitera ny anaran'ilay boaty kely. Dia io boaty kely io Shema Israel no natao tao anatin'io, na le didin'Andriamanitra zany. Dia io boaty kely io napetaka teny amin'ny tapikandrina. Teo amin'ny tapikandrina zareo zany nisy an'le boaty kely. Dia ny dikan'izay zany mba ho tadidiny zareo foana ny didin'Andriamanitra, mba ho tsaroany zareo mandrakariva izany didin'Andriamanitra zany. Fa toerana anankiray hitondra zareo ny boaty kely io ihany koa eo amin'ny sandry akavia. Dia ny dikany izy napetraka teo amin'ny sandry akavia le tenin'Andriamanitra, le didin'Andriamanitra hoe mba akaiky ny fo zany. Dia izay nahatonga zareo ny teny an'le hoe ato am-poko ny reketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Dia zany hoe ny tanjona ao anatin'izany zany dia ny atserovan'ny olona fa Andriamanitra dia miteny amin'ny mandrakariva, Andriamanitra dia manao fanekena amin'ny mandrakariva ka tokony hiteraka fankatoavana izany. Dia izao ny tsarovy mandrakariva, ny fankatoavantsika ny didin'Andriamanitra, ny fankatoavantsika ny lalàn'Andriamanitra no miteraka fitahiana eo amin'ny fiainantsika. Ny fankatoavantsika amin'ny fitsipik'Andriamanitra no marika fa matoky an'Andriamanitra isika, ary ny fankatoavantsika io didin'Andriamanitra io no marika fa manaiky ny fahefan'Andriamanitra isika. Dia izay ny nahatonga an'i Jesosy teny an'le, hitanareo amin'ny Jaona 5:17 hozy izy hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo
na inona fa ho tonga aminareo izany. Ny miaino ny tenin'Andriamanitra zany, rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra zany isika ka mitahiry izany ao anatin'ny fontsika, dia maka ny tenin'Andriamanitra isika ao anatin'izany. Ahoana ry havana ny ainatsika an'izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao? Ahoana ny ainatsika an'izany hoe maka ny tenin'Andriamanitra zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao? Izao ny fomba malagasy tamin'ny taloha, tamin'ny fahiny dia tady no nampiasaina hamatorana ny zatovo hivady anankiroa, ilay zatovolahy sy zatovovavy sy zatovovavy zany rehefa hivady ry zareo dia tady no nampiasaina. Fa rehefa taty aoriana dia hita fa mora tapaka ilay tady dia tsy maintsy soloina peratra vy na volafotsy na volamena ilay izy. Moa koa manahirana be le mitondra le tady mikoromborombo be ran-tanàna mamenatr'olona. Dia izao ny dikan'iny peratra iny zany hoe mba ho tsarova an'le olona mandrakariva fa efa nanao fanekena izy, efa an'olona iny, efa nanao fanekena teo amasin'Andriamanitra izy mivady reny hoe mpivady reny. Ka zao naiza zany toerana sy fotoana andehanany zareo dia tsy tokony hiala eo amin'ny zareo mihitsy iny peratra iny fa iny ny marika fa hoe makatoa an'le fanekena izay nitaterana, makatoa an'le tenin'Andriamanitra izy zany. Fa zao koa nefa ny olana rehefa ho avy izay fotoana le tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay, rehefa ho avy izay devolo misisika izay dia inona ny ataony zareo? Tandremo. Fa ny atao hoe makatoa ny tenin'Andriamanitra, ny atao hoe miaino ny tenin'Andriamanitra dia mankatoa. Ianao zany tsy afaka miteny mihitsy hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao, fa le hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao nefa hoe mankatoa ny didiny. Le hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao dia hoe miaino azy, ankatoavinao zay lazainy, fa tsy azonao atao mihitsy hoe zany hoe mankatoa an'Andriamanitra fa zay lazainy ny azy tiako atao ihany ny atao, tsy ohatran'izany io. Fa rehefa miteny ianao hoe mankatoa ny didin'Andriamanitra dia zay zavatra lazainy zany no ataonao sy tanterahanao. Ao anatin'izany ianao ry havana dia mahazo fitahiana satria matoky an'Andriamanitra ianao. Ry fiangonana malala an'i Jesosy Kristy, meteza ary ho mpiaino mpankatoa fa tsy ho mpiaino mpanadino. Fa ny olona manaiky ny fahefan'i Jesosy dia mankatoa azy ary mitahiry ny teniny ao am-po. Fa ny fizarana faharoa ry havana dia izao: ny olona manaiky ny fahefan'i Jesosy dia mandihy ny tena. Ny olona manaiky ny fahefan'i Jesosy dia mandihy ny tena. Izao andeha ho jerentsika amin'ny maso manakatra ny atao hoe henatra sy voninahitra ity perikopantsika ity. Ho jerentsika amin'ny maso manakatra ny atao hoe henatra sy voninahitra ity perikopantsika ity. Misy mpandray anjara anankiroa hitantsika ao dia Jesosy ny anankiray, dia le mpanoran-dalàna no anankiray. Dia izao le izy ao, rehefa nanantona an' Jesosy zany le mpanoran-dalàna, rehefa nanantona an' Jesosy le mpanoran-dalàna dia mba anontany azy izy ary tsy izy ihany fa efa nisy olona teo alohany. Dia inona le olona teo alohany? Sadoseo. Dia izao, fa inona moa zany hoe mpanoran-dalàna Sadoseo zany ry havana? Azavaina amintsika, ny mpanoran-dalàna sy ny Sadoseo raha tenenina amin'ny fomba tsotsotra dia ohatran'izao: anisan'ny olona tena sanga izany teo amin'ny fiarahamonina jiosy, satria sady nanana fahefana hitsara ry zareo teo amin'ny fiarahamonina, izany hoe mpitsara, juge amin'izao andro iainantsika izao, fa nanana fahefana ihany koa zareo tao amin'ny tempoly, tao amin'ny sinagoga. Satria izao, ny mpanoran-dalàna dia olona nahafehy tsara ny lalàna tao amin'ny Torah na ireo boky 5 voalohany ao amin'ny testamenta taloha izany. Ry zareo zany dia tena nafehan'io lalàna io izy, ary zareo dia anisan'ny olona tena najajaina sy nanana voninahitra ny zareo manokana mihitsy teo amin'ny fiarahamonina jiosy. Fa Jesosy kosa nefa tetsy ankilany, neveran zareo an' Jesosy dia hoe mpampianatra sekta, mpanodikodina saim-bahoaka ary olona te halaza fotsiny. Dia ny tanjon'ity mpanoran-dalàna ity zany rehefa nanantona an' Jesosy dia tsy nihafantatra ny didy loatra
satria araka ny nambarako teo dia olona nafehy tsara n'izany didy sy lalàna tao amin'ny testamenta taloha zany zareo. Fa ny tena tanjony teto dia mba hitestany Jesosy teo amasom-bahoaka fotsiny hoe mavoa sa tsy mavoa ty raha namany ty. Ka raha tamin'izay zany Jesosy tsy nahay dia hafa baraka teo amason'ny olona teo. Saingy izao anefa mafy le Andriamanitra ivavahantsika, mafy le Jesosy Kristy ivavahantsika, ka tsy voafandrika ty mpanora-dalàna ty izy. Fa ny zava-nisy aza tsy vitan'izay hoe voavaliny tsara ny fanontaniana nomeny ty raha namany ty, fa mbola nomeny ny hafatra mahavaivay ary nomeny ny hafatra mampandiny tena ity mpanora-dalàna ity. Izao manko le izy ry havana, vokatry ny tsy fahaizan'ilay mpanora-dalàna ny haino dia na dia natomboka Jesosy taminy hoe mihaino ry Israely aza ny valiteniny. Zay le soratra eo miarana hita tsara tsika teo am'le voananomboka le valitenin' Jesosy hoe ny voalohany dia izao mihaino ry Israely. Natomboka Jesosy zany hoe mihaino ry Israely, zay nanombohan'i Jesosy ny valiteniny. Fa zavatra hafa nefa nohen'le mpanora-dalàna, zavatra hafa nohen'le mpanora-dalàna, ka adininy fa ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra ny tena zava-dehibe, fa izay ilay hoe tia azy. Vokatry ny ambopon'le mpanora-dalàna dia maika hiteny an Jesosy fotsiny izy hoe tsara ny namalinao anazy. Ohatrany hoe teny izany hoe tena mahay ianao, tena mety izany fomba itenenao izany. Ohatrany hoe tsy fantatry Jesosy ve izany hoe mahay ne Jesosy, heveriny hoe tsy fantatry Jesosy ve izany hoe tsara ne zany zavatra lazain'i Jesosy zany. Dia alaivo tsara tsaina ne ry havany hoe olona tokony hampianatra ny olona, hitarika ny olona hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra no mahazo teny ohatran'izany hoe tsy lavitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Jesosy zany tena mampatsiahy azy hoe ianao io ane ka mbola tsy ao anatin'le fanjakan'Andriamanitra. Ohatrany hoe raha miteny zany zao tsika hoe tsy lavitry ny FJKM Mahasalema vaovao ianao, mety mbola ao am-parkinina zany ny toerana misy anao, na mety mbola ry amin'ny havana zany no misy anao, fa mbola tsy ato anatin'le FJKM Mahasalema vaovao misy anao. Dia ohatran'izany koa ny tenenan'i Jesosy anazy. Eritrereto hoe le olona, raha misy zany ny olona tokony hafantatra indrindra ny fomba hidirana amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, dia tokony reto mpanora-dalàna reto. Fa Jesosy mihitsy ny teny anazy mafy be avy hoe ianao ane ka mbola tsy ao anatiny, sao dia mihevitra ianao hoe mpanora-dalàna dia ianao zany tena maître be dia ianao no tafiditra ao. Ianao ary mbola tsy ao anatiny. Fa tena tonga dia tsy hitan'le raha namana ny lalana hitsoahana teo amin'i Jesosy Kristy, satria fay tsy nasananao intsony. Dia jereo nefa izay ne le ambaranao hoe ary tsy nisay nanantona azy intsony. Izany hoe tena nomeny Jesosy Kristy ny hafatra mihitsiny mba ho tonga saina. Dia izay ry havana le tokony hitarihana antsika fiangonana andiny tena amin'izao, satria izao le izy ry havana. Isika fiangonana ihany koa nefa mba ela ne izay fotoana nenoantsika ny soratra masina izay, izay fotoana nenoantsika toriteny izay. Fa tena mba tao anatintsika ve le hoe fankatoavana ny soratra masina, le fankatoavana ny Jesosy Kristy. Ary io na izay ary mety ho tratrana io zavatra io, sody ka sanatria an'izany. Nandany fotoana fotsiny nianatra, 7 taona 5 taona nandalina an'izany soratra masina izany. Manao ohatran'ilay mpanora-dalàna teo nianatra ne izy vao nahay an'izany hoe lalàna tao amin'ny testamenta taloha izany. Fa ity tenenin'i Jesosy Kristy ianao ne mbola tsy ao anatin'izany, sao dia mihevitra ianao hoe ianao eo anatin'izany. Sody ka sanatria ry havana, mifoha maraina fotsiny tsika mandeha aty am-piangonana, omanina ny rakitra, avelany any an-trano loka izay tsy hay hoe may ve izy ao sa nanao ahoana. Fa sanatria an'izany ho tenenan'i Jesosy hoe tsy lavitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Mampandiny tena antsika izany ry havana, mampandiny tena antsika izany. Dia izaho anefa ny tsarovy, misy an'le atao hoe fahasoavana, ny ahafahantsika mankatao ny tenin'Andriamanitra dia ny fahatsapahantsika n'io fahasoavana io. Tsy hoe andeha zany tsika hakato mafy be mihitsy ny lalàn'Andriamanitra dia amin'izay tsika voavonjy, tsy hoe zany. Fa raha zany dia ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ny tafiditra tamin'ny voalohany. Fa ny fahatsapahantsika hoe isika efa voavonjy, isika le tian'Andriamanitra, isika le tian'i Jesosy Kristy, isika le nanoloran'i Jesosy Kristy ny ainy teo ambony hazo fijaliana. Tena tiany isika ny dikan'izany, ny fahatsapahantsika izany fitiavan'i Jesosy Kristy izany. Dia eo isika le hoe mamaly fity, mankatoa ny didin'Andriamanitra, mankatoa ny lalàn'Andriamanitra.
tsy hoe zany hoe manao ny asan'Andriamanitra zany tsika mba ho voavonjy, fa satria isika efa voavonjy dia manao ny asan'Andriamanitra. Zay le fandinihan-tena andrasana amintsika rehefa andeha isika hametraka tsara ny fanontaniana ao anatsika hoe za ty ve Jesosy? Manao pastera ve za ty Jesosy mba ho voavonjy? Sa hoe efa mahatsiaro hoe efa voavonjy a Jesosy? Dia zay ny antony nanolorako tena hanao ny asanao. Mazava amintsika ve le izy ry havana? Mazava amintsika izany soratra masina izany a. Ao anatin'izany ary dia miantso anao Jesosy, miantso anao Jesosy. Tsarovo mandrakariva fa ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra dia tsy mila miandry hoe aleo aloha rehefa masimasina kely fa mbola tsy izao. Ka raha ty ianao tsy masimasina kely mihitsy izany dia ahoana izany? Dia tsy hankatoy ny tenin'Andriamanitra mihitsy izany. Fa zao dia miantso anao Jesosy, hankatoy ny teniny, handihy ny teny. Andeha ho ataontsika azo antoka ilay valim-pity miandry atsika, izay efa nampanantenan'i Jesosy Kristy atsika dia ilay fanjakan'Andriamanitra. Mba tsy ho fotoana very maina fotsiny ny andehanantsika aty am-piangonana, raha ohatra ka tsy ho azontsika antoka akory ilay fanjakan'Andriamanitra. Angatao mihitsy ho fanamasina ao anatin'izany hitari-dalana anao. Rehefa mivavaka ianao zany dia tonono mihitsy. Andriamanitra, ampitomboy ato anatiko ny fitiavana anao. Ampitomboy ato anatiko ny fitiavana anao dia mampianara hankatoy izay voalaza anao. Fa mampahery anao Jesosy ao anatin'izany ry havana. Ary izy miara-dalana aminao mandrakariva. Fa ny olona manaiky ny fahefan'i Jesosy dia mankatoy azy ka mandihy ny tena. Ho an'Andriamanitra irery ho voninahitra, fa ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Koa satria ry havana sitrapon'Andriamanitra no nrenesitsika teo dia andeha isika hiara-iombona hoe sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalana Jehovah. Sambatra ny mitandrina teny fahavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Hivavaka isika ry havana. Jesosy, indreto izahay avy nandre ny teninao. Nandre ny teninao fa raha manaiky ny fahefanao Jesosy izahay dia tokony hankatoanao. Indreto izahay Jesosy, vonina izahay ny hankatoanao. Tsy hoe vonina izahay ny hankatoanao mba handovanay ny fiainana mandrakizay, fa satria matsiaro izahay fa efa ato anatin'ny fanjakanao Andriamanitra izahay. Ka izany mahatonga anay, mampanaiky anay hankatoy ny teninao. Vonina izahay ny handihy ny tena mandrakariva amin'ny zavatra ataonay, ka mba ny fitiavanao Jesosy Kristy, ny fahatsapanay fa efa mpandova ny fanjakanao Andriamanitra izay no hanosika anay hanao ny asanao amin'izay fotoana, amin'izay fihetsika, amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Ka tena hijoro vavolombelonao tokoa izahay eny amin'ny fiarahamonina izay misy anay. Mifona anefa izay Jesosy. Mifona izay Jesosy satria malemy anie izahay. Malemy izahay ary tsy matohatra fakapana izahay. Misy fotoana anie Jesosy na dia te hanao ny sitraponao ary izahay dia toa ny sitraponay foana ny tanterakay. Io Jesosy ao vavaka fifonana tonononay ao anaty fahangina izao. Matoky izay Jesosy, fa izay manantona anao dia tsy mba ho lavinao mihitsy. Amen.
ho antsika izay mibebaka marina tokoa mitsangana ry havana andray ny teny famelan-keloka izay atolotro ny tompo ho antsika. Fa voasoratra hoe ka misaotra ny ray izay nampamendrika antsika hanana anjara milova ny olona masina eo amin'ny mazava, sady na afaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika, ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona amin'ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ry havana hanamafy ny finoantsika isika ka hiaraka iombina amin'ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra manao hoe manambara ny finoantsika amin'ny Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona ny mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataony Andrea hoe sy araka ny teny nataony Natanaela hoe sy araka ny teny nataony Samaritana hoe sy araka ny teny nataony Petera hoe ary araka ny teny nataony Tomasy hoe manasanareo ry havana hipetraka. Sakyo
irako atotsako puraiko amina kavalurerambani sy azonao atao masasany ranaso leotafitako say manefisanamina tacariza ino afana velalana yara itoe samirao mandakinza sambatsao setsikao satria fantatso fa efa naminanao fo atamiza mino afana velalana yara itoe saminao mandakinzay sambatsao setsikao satria fantatso fa efa naminanao fo fa efa naminanao so fa efa naminanao fo. raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko Jesosy dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Andeha ry havana hanao vavaka fangatahana isika dia ao anatin'izany tena angatao amin'i Jesosy izay zavatra irinao, izay zavatra sitrako ny fonao. Hivavaka isika. Jesosy, indreto izahay manondrika ny lohanay eto anatrehanao. Matsiaro fa nandray famonjena avy aminao. Matsiaro fa tena tianao zahay ary isan'ireo zanakao mandova ny fanjakanao Andriamanitra. Zava-dehibe aminay zany Andriamanitra, ary izany ny tena himaty-matesanay andro aman'alina. Amin'ity fotoan'ity kosa nefa ary Tompo dia mangataka aminao izahay. Indreto izahay tsirairay avy ireto. Manana izay mba fanirianay izahay Jesosy, manana izay mba etaeta-ponay izahay. Na ho an'ny havana mantsakaiza, na ho anay manokana, na ho an'ny ankohonanay, na ho an'ny zanakay, ho an'ny taranakay, ho an'ny mombamombanay rehetra. Hoentinay ao anatrehanao zany Jesosy. Mihaino vavaka anay ianao. Jesosy, zany mivavaka tianay hasandratra aminao. Zany Jesosy ny fifalim-ponay hoentinay ao anatrehanao, ny fikasanay rehetra, ny mombamombanay rehetra. Fa amin'ity anio ihany ity koa Jesosy dia mivavaka izahay ho an'ny aumônerie nationale. Maro Jesosy ireo olona izay mitaiza ny fanahin'ireo mpanomponao. Misy amin'izy ireny any amin'ny hôpitaly, misy amin'izy ireny any amin'ny sekoly, misy amin'izy ireny any amin'ny toby miaramila, misy amin'izy ireny any amin'ny fonja Jesosy. Dia ianao anie no hikarakara an'ireny mpanomponao ireny. Ianao Jesosy Kristy no omba sy hitantana azy ireny. Ianao Jesosy Kristy no hanome hery azy ireny.
Jesoa, amin'ity fotoana ity zahay dia mivavaka aminao. Misy amin'ireny namanay ireny izay matory eny amoron-dalana Jesoa, nefa ny atsika amin'izao dia tena mamely mafy mihitsy. Jesoa, ianao neny aniraka amin'ny mpanomponao hanomena dia body fotsy tokana monjaza ho azy ireny. Io ny fidiram-bolanay, ta io ny asanay Jesoa, ta io ny taranakay. Omeo fahendrena ny zanakay mba ho tena matahotra anao Jesoa Kristy, mba ho tena lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatratry ny ohatra ny fahatsaranao Jesoa Kristy. Ao ireo zanakay izay mbola hiatrika fanadinam-panjakana, apetraka eo am-pelantananao izy ireny Jesoa, ary mba ho afaka kanefa kosa Jesoa aoka ny sitraponao ihany no tanteraka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Maro dia maro Jesoa ny zavatra tiany angatahana aminao, ny fiangonanao dia ny Yerosalema vaovao. Hitanao ny asa fanorenana apetraka eo am-pelantananao zany Jesoa. Ianao ny hanampy anay amin'ny ara-bola ara-pitaovana mba hahafahanay manefa izany. Amin'ny tolotsaina ianao hanome fahendrenanay tsirairay avy ianao amin'ny fanatanterana izany. Fatsaronay ambavaka eto koa Jesoa ny ray aman-dreny mpitandrina. Ianao Jesoa Kristy no hitahy azy hatrany, hitahiry azy sy ny ankohonany ao ambany fahasoavanao mandrakariva. Hanome hery azy ianao mba tsy ho kivy izy, tsy ho ketraka. Ireo birao mpihevitra raty koa na olona ny sampana maro samihafa mifanohana aminy Jesoa, dia ianao mihitsy no hanampy azy ireny mba tanteraka ny fifalianay. Fa ho marika ny fiombonanay Jesoa, ho marika fa tena mpianatra ao tokoa izahay. Dia raha nay manonona ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe: Rainay eo izay ny lanitra, ao masinina ny lalana, ao tonga ny fanjakana, atao ny sitraponao ety tany takany ny saza aminay, ary mamelany elokay takana manana izy ny eloka tanana, aza mitondra ny fakapana, nafany amin'ny ratsy, nao fanjakana sy ny ely, ary fanatra mandrakizay. Tonga eo amin'ny fotoanany fifampiarabany sika izao ry havana, dia tenenao izao leo akaikinao hoe tahina Andriamanitra manokana ianao hoe ataovy an'izany izy. Dia mba mitsikitsiky a. Eny ary, vita izay. Raha mbola misy tsy vita dia any an-tokotany mbola afaka manohy. Andeha sika hiaino ny raharaham-piangonana izao. Merci, dia manantitra an'izany fiarabana zany ho antsika mpianakavy fononanay mety alahady ity. Dia alahady ity moa zany no alahady mamarana izao volana jona izao, ary misaotran'Andriamanitra isika fa mbola navelany namakivaky iny volana iny. Eo zany zavatra maro samihafa izay atao hoe mandalo eo amin'ny fiainantsika, dia mbola anehoany ny fononay mandrakariva ary ny fitahiny sy ny fahasoavany dia mbola nampitoeriny tamintsika lalandava. Dia mbola mirarina isika ary mangataka aminy ny amin'izay mbola nomezany ny volana vaovao indray izay ho diavina manomboka amin'iny herinandro ho avy. Avy amin'ny sampana sekolalady, ny sampana sekolalady dia araka ny efa fantatsika fa nahembotra tamin'ity anio ity ny fanadinan'ny mpianatra sekolalady ny kilasy fahenina ka hatrany amin'ny kilasy fahafolo eny amin'ny lycée Andohalo moa no nanaovana an'izany fanadinana izany. Efa manatanteraka izany zareo, fa amin'ny herinany kosa dia ny kilasy voalohany ka hatramin'ny kilasy fahadimy no manatanteraka an'izany fanadinana izany eto amin'ny fiangonana. Dia isika ray aman-dreny zany ho an'ny zanatsika zany ireo indrindra izay mbola kely, dia amin'ny herinany eo zany ny fanadinana sekolalady eto amin'ny fiangonantsika ho an'ireo kilasy voalohany ka hatramin'ny kilasy fahadimy izay nambarako teo izay. Ny fikambanana mpiasan'ny fahasalamana efa nambara ombeny teto ny amin'ny hetsika izay ataon'izy ireo ny herinandro ny fahasalamana izay ho tanterahana manomboka rahampitso manomboka amin'ny 10 ora hariva
isaky ny amin'ny 10 zany amin'iny herinandro ho avy io zany a dia isy ny fampianarana sy ny famelabelaran-kevitra ny fanentanana samihafa mahakasika ny fahasalamana moa zany a zay ho tanterahana eto amin'ny fiangonana anasanantsika fiangonana zany a satria dia ilaina dia ilaina tokoa zao izany resaka fahasalamana izany eo amin'ny fiainantsika. Manomboka rahampitso zany zao a ny ampianatra eto ny dokotera Razafina Befanja ny aina ny amin'ny toela velona ve aho nefa tsapako ve ny fifaliana izay miaina zany loha hevitra zay hoenarana manomboka rahampitso. Ny fahatelopolo volana jona kosa dia eo ny dokotera Ranivo Arsoa ny dokotera Rakotonirina Entsoa no ampianatra ny amin'ny hoe mety ho tratran'ny zay moa filazantsika azy zany ny mahazaratsika mitratran'ny depression ave ny kristianina. Ny voalohany volana jolay kosa ny fitiliana ara-pahasalamana dia mamonjy ny aina ny dokotera Ranivo Arsoa Mikelsen sy ny dokotera Rakotonirina Arsan Valjaka no ampianatra antsika mahakasika izany. Ny faharoa ny volana jolay kosa dia ny lohahevitra zay ho ampianarana dia hoe ny anavahana ny areti-tsaina sy ny aretin'ny fanahy dia ny dokotera Lydia no ampianatra amin'izany. Ary ny lohahevitra faharoa izay ho ampianarana Ray Aman'Andriampitandrina eto amintsika dia ny lohahevitra hoe ahoana ny koloko sy iarovako ny fahasalamana ara-panahiko. Ny fahatelo sy ny fahaefatra ny volana jolay kosa ny volana jolay dia isy ny salon de la santé zay ahitana ireo stand maro samihafa zay mahakasika ny resaka fahasalamana avokoa moa zany no hita ao anatin'izany stand izany. Misy an'ireto daty anankitelo reto zany no anaovana an'ilay didipoitra faobe araka ny nabarako teo dia ny fahatelo sy ny fahaefatra ny volana jolay ary misy ihany koa ny sabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay zay iarahan'ny vondrona fototra laika sy ny fikambanana mpiasa ny fahasalamana ihany dia misafidy zany isika ao anatin'ireo daty anankitelo ireo ny fahatelo ny fahaefatra ny fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay ho amin'izay fanaovana ny didipoitra izay. Mandrindra ny fampianarana moa zany dia araka ny fantatsika fampianarana ilay izy ilay herinandro manomboka rahampitso dia afaka mitondra stylo isika mandraisy fampianarana eo. Ny fizahana ara-pahasalamana kosa zay ho tanterahana ny amin'ny fahatelo sy ny fahaefatra ny volana jolay dia mitondra carnet kely zany sika satria mety misy hoe fanaraha-maso avy eo aorianan'izay fizahana ny fahasalamanao izay. Misy ireo fitiliana samihafa izay ho tanterahana ao anatin'io fahatelo sy ny fahaefatra ny volana jolay io. Zay zany no mandrafitra ny fandaram-potoana ny fikambanana mpiasa ny fahasalamana iny ho fanamariana an'izay fa 10 taona ny joroany teto amin'ny fiangonana izay. Ny tokom-piramety milala dia noho ny fetobokatry ny sampanatan'ireo kristianina eny amin'ny FJKM tsy afaka arivo fitiavana izay any amin'ny synodam-paharitany vonosongo vavolombelona dia nanasa ny tokom-piramety milala izy ireo mba handray anjara hira rehefa anjara hira eny zany anio maraina sy ny tolakandro moa zany ho fanamariana an'izany fetobokatry ny sampanatan'ireo kristianina eny an-toeran'izay. Fampatsahivana ny amin'ny fotoana eto amin'ny fiangonana tahaka ny fanaontsika fa mahazatra mampatsiahy ihany ny amin'ny sabotsy ho avy zao zay sabotsy mialohan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isy ny fivorian'ny mpihevitra ra sy ny fivorian'ny mpandray fanasan'ny tompo zay ho tanterahana amin'ny roa sasany fivorian'ny mpihevitra ra amin'ny telo sasany fivorian'ny mpandray fanasan'ny tompo ary arahana ny fanomanam-panahy izany. Ny amaranako azy ravana dia mahakasika ny rakitra rodorodo izay ho ataontsika rehefa avy eo satria efa fantatsika fa isaky ny alahady farany volana isika dia manao an'io rakitra rodorodo eto amin'ny fiangonana io. Tsy hoe rakitra noforonina akory izy io fa ny rakitra faharoa izay ho an'ny fanorenana ihany no ataontsika io rakitra rodorodo io. Fantatsika fa mandeha dia mandeha ny asa ary mitondra ambavaka isika tena entina ambavaka ny asa satria dia
Hatreto aloha zany zao a isaorana an'Andriamanitra fa dia niezaka tsika fiangonana ihany a no mbola hoe nanaovana ny trano be io a ary zay moa zany no tena tanjona tsika tsy andeha hoe andeha tady fanampiana tsy na andeha tady fanampiana roa fa isika ihany a no miezaka izay omeny tompo antsika io a dia izay no ampiasaintsika anaovana an'izany tetikasa eto amin'ny fiangonana izay. Raha tahiny sitrapon'Andriamanitra dia amin'io herinandro ambony io manomboka alakamisy io a no anaovana ny dalina voalohany zany a ao amin'io trano be io ka dia mitondra ambavaka isika ho amin'izany. Rehefa avy eo a fantatsika ny fandaharam-potoana zay efa netanina teto ny amin'ny sakafo sakafom-pifaliana izay ho tanterahana ery Bojanahary Tehiroka. Rehefa avy eo a dia araka ny fanaontsika moa zany rehefa misy ny fanaovana ny sakafo tahaka an'ireny a dia tsy misy hoe bio amidy fa fanasana no atao a dia tongeny isika avy eo a misakafo a dia manao arak'izay vita amin'izany entina natanterahana ny trano be Salema izay. Amin'ny 12 any a no hiainga eto amin'ny fiangonana ho anareo zay andeha amin'ilay fiara iombonana dia zay zany ny fotoana nomen'ny komity mba hiarahana miainga eto amin'ny fiangonana mandeha mamonjy an'izay espasy vohitsara fi ery Bojanahary Tehiroka izay. Zay zany fa dia raha mbola misy moa zany natao hoe roa na telo tsy de betsaka tsao satria efa somary lany ilay fanasana dia mbola afaka maka ao amin'ny komite ihany zany rehefa mirava araka n'izay nambarako zay hoe tsy de misy hoe betsaka ntsony angamba fa de mety hoe 10 eo angamba na ohatr'izany no sisa azo omeny eo. Zay fa dia anatanteraka ny rakitra rodorody sika zany zao avy eo tatazana tahaka ny mahazatra ihany ny rakitra voalohany sy ny rakitra fahatelo dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
Saka maheri kitoko Ohome Andeha ry havana hiaritsanga isika. Andolotra izao rakitra izao amin'ny hira izay efa voalahatra. Andeha ry havana mihiraintsika milohan'ny sodrano ny hira efa voalahatra. Ry havana an-tsodramasina izay tononona sy omena ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy eo tanteraka koa ka hoarovana avokoa ny tenanareo sy ny fanahinareo ary ny ainareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay niantso anareo sady izy hano anefa izany. Amen. Mipetraha ianareo ry havana manao vavaka ao anatin'ny fahangina. Ho an'Andriamanitra irery ihany ho voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mirava amin'ny fifalian'ny Tompontsika samy eo tahin'Andriamanitra daholo.
Zara